Rabanao Pasteur Mayol tonga soa voalohany ianao eto amin'ny fandaharana Libre Antenne gazety Basivava M24 de miarabantsika ato amin'ny Libre Antenne no gazetiny Basivava. Misaotra betsaka amin'ny fanasana Rija Leboy, misaotra betsaka amin'ny fanatsana. De miarabantsika rehetra koa zay manaraka mivantana na ety ambony fiarakodia na tokantrano ato na toeram-piasana, manaraka mivantana ty fandarana eto amin'ny FBT na amin'ny télévision ino moa le télévision télévision M24. Pasteur Mayol alao ngamba aloha ny satria ianao apokalipsia pitatiny apokalipsia na zanona janko filoha anaty politika farafarany avo iresaka GFFM politika GFFM farafarany avo iresaka fivavahana satria manana hevitra nareo atsidika te ampendohany fa na zanaty zany amin'ny maha GFFM aloha zany resahako manana inona no am'izao fotoan'izao mbola mitsangana ve zany atoko GFFM zany sa efa mangina ohatran'le apokalipsy foana ny hitanay fa tsy mahita zany GFFM zany zay to zange présiden'ny antoko politika GFFM Gideona fandresenan'ny fahantrany. Rehefa miresaka GFFM ianao de mifamenao na ny GFFM na ny apokalipsy fa ny akamaroan'ny GFFM de apokalipsy, ny akamaroan'ny apokalipsy de GFFM. Zany hoe mifandray zany raha pasteur zany no tonga de tsy mipetraka le laïcité de l'État. Ka ny laïcité de l'État zany ange be da be ohatrany tsy azon'ny olona ny atao hoe laïcité de l'État. Ny atao hoe laïcité de l'État nge tsy hoe akory ny hoe tsy mahazo mivavaka le président na tsy mahazo manatrika cérémonie officielle ny fanjakana ny pasteur. Tsy zay ny atao hoe laïcité de l'État. Fa ny atao hoe laïcité de l'État de ny hoe ny fanjakana tsy mijabaka amin'ny raharaham-piangonana, ny fiangonana tsy mijabaka amin'ny raharaham-panjakana, ny fiangonana tsy manao fanaraha-maso na manao contrôle ny volam-panjakana, ny fanjakana tsy manara-maso na manao contrôle ny volam-piangonana, ny fiangonana dia tsy manohana ara-bola ny fanjakana na ny fanjakana manohana ara-bola ny fiangonana, de ny fanjakana tsy manana fivavahana iray ohatrany hoe religion d'État, ohatrany hoe ny takany any amin'ny tany silamo zao ohatra de tonga de ny tsy misy laïcité de l'État zany ny azy fa silamo ny vahoakany de ny fivavahana silamo no fivavaha-panjakana. De ohatran'izay koa ohatra zao raha misy ny any Vatican de ny fivavahana katolika no religion d'État satria État fanjakana iray mahaleo tena Vatican. Reny zany tsy misy ny laïcité de l'État. De takan'izany koa ohatrany hoe ny any Israel de ny fivavahana jiosy ny religion d'État tsisy laïcité de l'État. Fa aty amintsika misy an'ilay ka zay ny atao hoe laïcité de l'État. Ka raha ohatra hoe zany ny filoham-pirenena zany dia afaka mivavaka am'izay fiangonana ivavahany na zay tiany andehanana, fa ny fivavahana na ny fiangonan'ny fanjakana dia tsy misy. Ohatra zany hoe alohan'ny fanjakana zany amintsika manao hoe ny fivavahan'ny fanjakana dia ny religion religion de l'État zany de raha ohatra ataontsika hoe ny FFKM de zay izy de mandika ny lalam-panorenana laïcité de l'État. Fa laïcité de l'État de mamela malalaka ny finoan'ny olona tsirairay avy, na finoana kristianina izy na finoana silamo na finoana boudista na hindoista na finoan-drazana de malalaka zany ny finoan'ny olona amin'ny laïcité de l'État.
zay natao hoe laïcité de l'État zany. De raha ohatra zany hoe pasteur na mon père lasa président république, de fonction président république indray zany no sahanina fa tsy fonctionna pasteur raha ohatra ka hoe mbola iainana le laïcité de l'État. Fa raha ohatra hoe foanana le laïcité de l'État de manao ohatra ny an'ny silamo, ny filoham-panjakana sady filoham-piangonana, manao ny an'ny Vatican filoham-panjakana sady filoham-piangonana. Zay zany tsy misy laïcité de l'État izy. Mazava be zay pasteur zany hoe raha pasteur zany tonga eo watsowatsy de hipetraka zay hoe tsy manana tena hoe tsy hoe avadika apokalypsy daholo ny olona zay ngamba ny raha mahitsy ny fantaniko. Tsy mbola nisy président gegy hozy izy ny betsileo, na adala hozy izy tsika ty ampovoantany, na lefaka hozy izy zaroany avaratra any, ka hoe katolika izy nitondra fanjakana teo de nitereny daholo ny vahoaka malagasy ivadika katolika. FJKM izy nitondra tao de nitereny daholo ny vavaka malagasy ivadika FJKM. Filoha fanavozana am'izao fotoana zao zao loteriana, de atsika ve efa naheno hoe nitereny fanavozana koa ny olona ivadika loteriana. De ratsy zany ny olona farany zay gegy sy adala sy lefaka indrindra eto ambony tany, ka rehefa zany lasa filoham-pirenena de tereky ny olona ivadika apokalypsy, ka tsy tonga de miongana eo anao afaka 48 heures na 72 heures. Fa zany fijery zany tena fijerin'ny olona tena mikatona mihitsy zany, satria be da be tokoa nge ny olona miteneny zany. Rehefa io ny président eo dia tereny ino ivavaka apokalypsy, rehefa io ny président de foana ny kisoa. Ary misy olona tena voniny arety kisoa mihitsy, tsy tatany dralahy mihitsy io kisoa io raha io ny kitikitihany. Tonga tamin'ny andron'ny Kristy any izy io nisy demoniaka de ozy le demoniaka hoe raha horasinao zay de alefaso any amin'ny kisoa, de neken'ny Kristy tokoa izy lefa tany amin'ny kisoa le demoniaka. Kisoa efa 7 arivo ny rivatra tany anaty ranomasina maty tany daholo. De ao izy le ponina tao am'le tanàna, noroasiny tao Kristy. Me laha teto amin'ny tanàna anay teto anao Kristy fa zay tsy mila Kristy mikitikitika ny kisoanay. Ahoana ny kisoanay no rehefa nandroasanao devoly de rivatra maty ery anaty ranomasina ary daholo. Miala teto anao noroasiny vahoaka mihitsy Kristy zara-tsy nitratrany fitsaram-bahoaka tao ary nikitikitika ny kisoany. De misy ndray sasany milaza hoe raha zaho ny président de foanako ny fomban-drazana. Hoay le aza, fa de tena président manao ahoana zany. De zany ange zavatra ataon-dralahy zany hoe mba anaratsiana anahy fotsiny, de am'izay ony zany le olona tsy mifidy anahy, satria hotereko apokalypsy ny olona, foanako ny henan-kisoa, foanako ny fomban-drazana. Ary mbola tsy niteny koa ry zalahy hoe ho foanany ohatrany mirongony hatrany mitoka raha io tonga eo amitandremintsika fa tsy fokamolo trony tsika raha vo io ny tonga eo ho foanany ohatrany mipelaka. Mba tsy niteny an'izany zalahy fa tsisy mipelapelaka tsony raha vo io no tonga président ao fa attention mon ami de miteniteny fatany mihitsy le olona fa de fa loza loatra koa le tsy fitiavana an'le pasteur mahiolona de fronina daholo zay rehetrarehetra zao, mahagaga. Eny ary pasteur, alao ngamba ny mbola iverina am'izay rehefa avy eo fa resaka raharam-pirenena pasteur. Tato ato de tena atao hoe nisy atao hoe désordre, fikorontanana, tsy mifanjakana amin'ny ankapobeny ny fanjakana fa ny fiainam-bahoaka, sosialim-bahoaka. Ao anatin'izany ny atao hoe alajaza, ny aitrano ohatrohatran'ireny midika inona reny pasteur amin'ny atao hoe amin'ny zava-misy am'izao fotoana. Raha ny soratra masina ny jerevana de reny zany manatanteraka an'lay faminaniana manao hoe any aparany any iaratsy ny olona, ho tia tena, mpanao kolikoly, ho mpangalatra, ho mpamono olona, tsy manaja ray sy reny, de anompy sampy, de ohatr'izany ny zavatra iainantsika am'izao fotoana zao. Faminaniana tanteraka zany zao, miaina amin'ny faratsiana tanteraka zany tsika zao. Tena miapotika mihitsy ny toe-tsaina, ny na ny ara-tsaina, na ny ara-politika, na ny ara-pivavahana, na ny ara-fomban-drazana, tena potika.
miaratsy mihitsy tsika zany. Tsy tonga ho azy ve zany ty pasteur hotenenina amizay fotoana, tsy tonga ho azy ve zany zavatra reto? Raha lafiny ara-panahy zany aloha izy de zay, ny olona mahay soratra masina de malala hoe zany ny vanim-potoana amin'ny andro farany iainantsika am'izao fotoana zao. Reny trangan-javatra reny hoe trano may trano hoe doro-tanety ala-jazy ala-tromby karazana halatra rehetrarehetra reo de tsy raha olona mahay baiboly aloha zany tsy taitra amin'ny zavatra misy ohatran'ireny fa zavatra efa voasoratra amin'ny soratra masina reny. Amin'ny lafiny ara-politika indray de karazana fanakorontanana ny firenena mihitsy ny tena dikan'ireny, satria misy amin'ny lafiny politika zany olona izay tsy maintsy manohatra zay mpitondra fanjakana ao, de ny ataon'le mpanohatra an'le mpitondra fanjakana manakorotana, mitarika grevy de manonga-panjakana ohatran'izay efa nisy ny iainantsika hatramin'izay. De io izy miverina koa am'izao fotoana zao. Tsika zany de tsy mbo mety miray fosy miray saina mihitsy hoe io rangano mpitondra ao de andao hifanomezan-tanana de atao zay avitahan'ny olona io ny programany amin'ny mandat anankiray, raha tsy mavita izy tsaraintsika amin'ny fifidianana asorony vahoaka tao. Fa nefa nanay zany aza le mpitondra ao toerana koa na tsy mavita azy de mangala bato koa amin'ny fifidianana, de lany izy de ahongan'ny olona satria tsy lanin'ny vahoaka tamin'ny fahamarinana fa lany tamin'ny ala-bato, de ahongan'ny olona koa ianao rehefa avy eo, de rehefa vongan'ny olona ianao de milefa. De maninona tsika zany tsy mba mety miova mihitsy le toe-tsaina fa zay mieritreritra ny hitondra fanjakana, zay tonga amin'ny fitondram-panjakana de zay olona niala teo amin'ny fitondrana na zay tsy eo amin'ny fitondrana de manao ny fomba rehetra hibahanana an'le mpitondra eo, de manao ny fomba rehetra hanonganana an'le mpitondra eo. Moa le mpitondra koa manao zay fomba hanonganan'ny olona azy koa ne, zay any koa ne ny tena problème. De mandra-pahaviana zany ny vahoaka mba hanampy ny mpitondra fanjakana na ny mpanao politika, lany mandary zareo zay vao miova zany, de zay mba vitan'ilay mpitondra lany mandat teo tohizan'ilay mpitondra vaovao indray, de rovianatsika vao tonga am'izay mba hifanome-tanana mba hampandrosoana an'le firenena. Fanonganam-panjakana maro samihafa teto nge ny tena napotika antsika hatramin'izao de roviana politika nanao an'izay tao anatin'ny nanonga-panjakana ve zany tsy mba hitiavan'le mpitondra tonga amin'ny fanjakana le rehefa avy nanonga-panjakana ny GFFM, satria zay tsy mba mpanonga-panjakana ary tsy mba mitarika vahoaka eny amin'ny 13 mai nonga-panjakana, de rehefa nandresy le tolona niongana le mpitondra de zay tsy mendra latoerana satria reo tsy nitolona, reo tsy nanonga-panjakana, tsisy toerana ho an'laizany ato ho an'ny mpitolona sy anona ihany no mahazo toerana ato. Fa le hatramin'izay tsika naomby le tolom-bahoaka satria nefara tamin'ny fanonganam-panjakana niala le mpitondra, fa le firenenany tsy niarina, tsy niarina mihitsy hatramin'izay de zotsika atao hoe farany manitra am'izao fotoana zao. De le mpitondra zay miditra vaovao milaza foana fa le mpitondra tao aloha no nampahatra atsika, de any anie le problème amin'izy zany. Fa zay tsy anatin'le klasin'le hoe hanonga-panjakana zany, fa roviana ho azy zany ny mpitondra fanjakana koa zay amin'ny fitondrana mba miandry ny falaniny mandat vao miala, ka ny fifidianana zay mety hanalan'ny olona azy eo raha tsy lanin'ny vahoaka izy de mba fifidianana tsisy halatra. Fa matetika ngeny amintsika zay ny olona amin'ny fanjakana foana no mahazo tombony am'le fangalaram-bato fa tsisy mpanohatra afaka mangala-bato zany amin'ny fifidianana, tsy manana ny moyen sy ny fahefana anaovana an'izany fa ny eo amin'ny fitondrana foana no manao. De zao fitondrana fanavaozana zao za angamba mino raha tena andeha amin'ny fanavaozana tsika de mba andeha amin'ny fifidianana tsisy halatra tsony am'izay manaraka, de zay tena lany de lanim-bahoaka no manohy ny asa fampandrosoana ny firenena. Matetika pasteur misy fotoana pasteur efa hitako resaka atao hoe ingérence étrangère, misy resaka raha misy tamin'ny 2018 hoe misy firenena vahiny manohana candidat, mbola niresaka an'izay pasteur vaingana hoe isy fanamboarana-panjakana vahiny, raha mila vahiny tsy fantako loatra zany le fomba fiteny
ahoana fijery pastera am'izay pastera ve toanany rosianina tandrefana sinoa sozomazay pastera. Ka toany anoana moa za zao kizary zao sady tsy candidat tsinitsinina, tsy premier ministre, tsy président république. Pastera anie ny asako e. Ka ahoana moa nanoana ny rahalahy zany? Ngandreo firenena vahindreo tsy manona fiangonana zany na pastera. Ny fanjakana malagasy no toanina. Za tsy mpitondra fanjakana de tsy mipetraka amiko zany zay fanontaniana zao hoe toanan'ny sinoa ve sa toanan'ny rosianina sa toanan'ny amerikanina sa toanan'ny frantsay sa toanan'ny arabo. Tsisy manoana anazy a. Mpanoana anazy zao de ny vahoaka apokalypsy sy ZFFM sy Andriamanitra eo ambony mpanao ny lanitra sy ny tany eo. Le fantaniko manko de zao hoe ny politika eto Madagasikara dia misy zay ataoko hoe averiko ary am'le hoe fanakorontanana, tsy misy dia-tanana atao hoe zay malagasy ingérence étrangère, zany hoe misy dia-tanana lavabe ana vahiny eo anatin'ny pastera manahirana eny manko zavatra misy eto Madagasikara. Eny e, raha zay fanontaniana zay indray aloha de marina le fanontaniana zay hoe tsy misy dia-tanana vahiny ve. Ny fanonganam-panjakana zay nisy teto nanomboka tamin'ny 1972 91 1972 1975 nafaty Andratsimandrava, 1991 nanonganana amin'ny filoratsiraka, 1996 nanonganana ny Zafy Albert teo amin'ny filoha Zafy Albert teo amin'ny toerany, 2002 nanonganana ny filoratsiraka, 2009 nanonganana ny filoha Ravalomanana, 2018 nanonganana ny Frera Rajaonarimampianina, 2025 nampiongana amin'ny filoha Rajoelina. Reny hetsika fanonganam-panjakana reny zany matetika misy hery vahiny foana ao an-damosiny ireny vao matateraka an'ireny, fa raha le mponina aty Afrika fotsiny zao no manao an'ireny tsy matateraka an'ireny. Na io fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny aitsi-bahoaka, na io fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny coup d'état militaire, de matetika misy hery vahiny foana ao an-damosiny ireny vao tanteraka. De mbola ny vahiny ihany koa mbola mametraka an'le mpitondra eo, de matoa le mpitondra koa tonga eo zany de misy hery vahiny koa mametraka azy koa matoa izy tonga am'le toerana zany. Or zay foana zany mbola niainantsika teto Madagasikara hatramin'izay. Zany hoe tsy misy tena hoe naim-pony le mpitondra ve zany fa misy hery manosa zany zay zany pastera. Ka le mpitondra mahafantatra tsara koa fa raha tsisy hery vahiny nanosika azy tsy tonga teo izy. De fantany ihany koa fa hery vahiny le nanosika azy teo ihany manala azy eo rehefa mivadika amin'ny fifanarahana na tsy matateraka ny zavatra ny fanarahana tam'le hery vahiny le mpitondra fanjakana. Zany hoe ohatrany hoe za mahita hoe ohatrany tiariko marikoditra zany rehefa le samy pastera hoe tsy le teny akanja nge zany no taterahana fa le patrona amin'ny an'le volana nanonganam-panjakana. Tsy maintsy manefatrosa le filoha zay lany eo fa ny vahoaka tsy malala an'izany. Ny vahoaka de efa io nenay e, zay tsy miala amin'io e, io ny mety aminay io e, aza mifanaratsy e, sisa. Fa ny vahoaka tsy malala an'izany fa zay zava-misy zay. Eny ary pastera tato ato nandeha niresaka concertation teny Vapenty pastera. Ny fantaniko de zao misy resa be ngeda be teto amin'ny Tambazotra sy sahala am'izany niresaka atao hoe forme d'état unitaire fédéral. Ahoana fijery pastera an'izay aiza ho aiza unitaire fédéral somary miakatra mifanipika toratana zay fomba fitenenana ihany koa le hoe somary misy fahasamihafana kely. Zany inge mbola tsy vao zao zany resaka état unitaire sy état fédéral zany no nivoaka e. Efa tamin'ny 2002 zany de efa nisy zany resaka zany tamin'ny nanonganana ny filoratsiraka, adiny filoratsiraka sy filora Ravalomanana, de efa nivoizina zany état fédéral zany fa tsy tanteraka moa izy. Ny fanontaniana mipetraka de ty hoe maninona moa zany misy antokona olona mitaky an'le hoe état fédéraliste, hoe alao atao firenena mizaka tena fédéraliste amizay ty
fa tsy mety tsony ty fanjakana tokana miaiky avy any ambony ity. De zay zany tokony valiana hoe inona no mampatonga ny olona mitaky an'izay, nefa taloha zany tsy nitaky an'izay fa zao mitaky an'izay. De fanontaniana tokony valiana koa de ny hoe misy ny tokony olona koa tsy manaiky an'io état fédéraliste io mihitsy. Inona koa ny antony mahatonga anazy tsy manaiky ny état fédéral zany. De zay zany mila fanazavana lava be zay mikasika an'izay, satria raha anao état fédéraliste de tsy maintsy misy lalam-pandroenana mikasika an'izay. De lalam-pandroenana manao ahoana no tokony ifehezana zay état fédéraliste zay. Ny état unitaire de efa misy lalam-pandroenana koa mikasika an'izay. Misy manao hoe état unitaire décentralisé, de misy hoe manao lalam-pandroenana mombamomba zany. Fa ny resaka fédéraliste sy ny état unitaire zany de zay no nahatonga anahy hiteny hoe aleo asina karazana lalam-pandroenana ifidianan'ny voaka malagasy, fa tsy atao référendum hoe eny sa tsy l'état unitaire, fa misy karazany hoe safidianana. Zao zany tsika zao de mety voazarazara an'io foto-kevitry koa zao ny malagasy, satria zay moa zany ny tena ataoko hoe tanjon'ny zareo le vahiny eto amintsika, zaraina ara-poto-kevitra, ara-piaviana, ara-poko, ara-politika, ara-pivavahana. De tsy mety hitambatra ny hery, tsy mety hitambatra ny firaisana, de mizarazara zany. De zao zany tsika zao fa ifandramatra indray ny malagasy amity resaka état unitaire sy fédéraliste ty, satria ndray andrirotra ny fédéraliste, ndray andrirotra ny état unitaire. De misy manana marina daholo reo lafiny anankiroa reo, fa ny tsy fantatra hoe raha atao fifidianana iza no mety andresy, ny état unitaire sa ny état fédéraliste. Raha ohatra ka fifidianana no atao amin'io io lalam-pandroenana io zany, raha le antsoantson'le vahoaka any amin'ny faritany efa tena leo am'le état unitaire, satria hoe na ny Andony Karamany aty Antananarivo, ny trandraka ny harem-pirenena any amin'ny toerana misy azy tsy maintsy aty Antananarivo no manome lalana sy fahefana am'izany, ny fanafaran'entana avy any ivelany aty Antananarivo no manome ny fahefana am'izany. De ny sekoly tsara ampianarana ny zanaka aty Antananarivo no tena feno be da be. De raha ohatra ka atao hoe fifidianana no atao an'io na atao référendum le hoe fédéraliste ve no atao eto sa état unitaire, raha zay manko izy de efa fifidianana, satria anankiroa zany, état unitaire sy ny état fédéraliste, zay ny safidianana. Ka raha raisitsika hoe état unitaire sy fédéraliste no anaovana fifidianana, lany le fédéraliste, fa le olona izay miteny le état fédéraliste tsy mahalala akory zay lalam-pandroenana mbola ho atao ao, na ny fampifehezana ao anatiny eo, na amin'ny lafiny ara-bola, na amin'ny lafiny ara-politika, amin'ny lafiny ara-tafika, anao ahoana. De samy manana ny fanakanany sy ny fanaratsiana n'izy daholo moa ny andaniny sy ny ankilany. Ny olona miandany amin'ny état unitaire de milaza fa tsy mety mihitsy io fédéraliste io. Za zao vao hitako tamin'ity herinandro ty publication hitako tao amin'ny FB tao ny honorable député Razanampiera niresaka izy hoe tokony tsy miresaresaka état unitaire intsony ozy izy, fa ny olona zao fa tsy antsony fa état fédéraliste daholo ny efa angatahan'ny olona rehetrarehetra am'izao fotoana zao. Gaga anefa nahita ny Flora Valomanana indray ny teny nanazava hoe tsy mety amintsika ny état fédéraliste, état unitaire ihany no mety amintsika. Io ny tsy mampisarasaraka, io ny tsy mampiady, io no afana mampandroso ny firenena. De hoy izy hoe efa tsy mifankahazo intsony anie izy mianaka zany ray zany, ny anankiray manezingizina fa état fédéraliste, tsy tokony resaresaka état unitaire zany intsony ianao fa tsy mipasy intsony zany.
nefa ny Flora Valimana mbola manisingizina fa état unitaire ihany zany. Ka eo moa zany tsika miandry ny hoe inona no atao. Pasteur ka hevitry ny atao amin'izay FM mba inona mety malagasy ny forme d'état resahana. Ka za aloha tsy afaka tonga de hiteny hoe inona no mety amin'ny malagasy fa atao fifidianana le izy, asivy lalam-panorenana maromaro, état unitaire, fédéraliste, semi-parlementaire, fa na ireo mpandaran'ny fomban-drazana koa nge milaza tokony averina amin'ny fitondrana mpanjaka ty monarchie, da asivy lalàna mpanorenana koa hoe fitondrana mpanjaka, da asivy lalam-panorenana koa satria sasany hoe raha tsy mivavaka ty tsy tafavoaka ty fireneny ty, de asivy lalam-panorenana koa autocratie. De alao refidy am'izay ny olona, iza ny lanin'ny olona, état unitaire sa fédéraliste sa monarchie sa théocratie sa régime parlementaire, de misafidy ny olona. Ka rehefa vita zay safidy zay de zay avy afaka mamaly ny fanontaniana hoe iza ny mety amin'ny malagasy, zay lanin'ny malagasy eo zany ny mety aminy. Ny atoko zay fitem mandresaka ho anareo atany atoko zay fitem aiza hoe samba mety amintsika anao théocratie ve tsika ohatra amin'ny état fédéral. Ka zay zany tsy teny mety aminay fa zay mety amin'ny vahoaka de arahanay. Eny ary mandeha be ny adevitra efa niresaka alabato pasteur teo, pasteur efa latsaka filoha tany amin'ny 2018 ye tiako teny ny zavatra mba tiako valiny pasteur de zao misy alabato izy pasteur nefa i président Hery Rajaonarimampianina tsy lany tamy 2018 alabato ahoana moa zany le zavatra resahanao ny HCM maneno pouvoir tamin'ireny fotoana izy lany fa misy rahavelona. Tsara be le fanontany, tsara be mihitsy le fanontaniana. Za tamin'ny andro nitondran'ny Flora Valomanana de mba nieritreritra hoe rehefa atao bulletin unique ny vatom-pifidianana sarotra ny mangala-bato, ary de mety tsy hisy intsony ny ala-bato satria samy manana ny candidat hoaniny ny vahoaka, fa ny bulletin dia tonga any amin'ny birao-pifidianana rehetrarehetra, fa tsy ohatran'le teo aloha hoe ny mpitondra fanjakana ihany no tonga any fa ny an'ny candidat hafa zay tsy ampy volana mahantratra tsy tonga any amin'ny birao-pifidianana satria tsy manana moyen naterana ny bulletin de vote any amin'ny birao-pifidianana, tsy manana moyen naterana any naterana le vatom-pifidianana any Fotadrevo na any Akandreo na any Mananara na Maroantsetra ohatra zany. De mora amin'le mpitondra fanjakana tam'izany zany mangala-bato satria ny anazy ihany ny vatom-pifidianana tonga any am'le toerana. Tam'izany ary nisy ohatra zao tsisy vatom-pifidianana fa tsy ny Arema ihany tany am'le birao-pifidianana, fa tsisy natonga tany daholo ny candidat rehetrarehetra zany. De ozy izy le mpanao propagandy matsy an'le vahoaka ny antsika ty moa zany zao de tsisy natonga ny candidat rehetrarehetra, ka zao andro ny demokrasia vatom-pifidianan'ny amiral ihany no tonga ato. Ka zao raha ohatra ka tianareo amiral dia ataovy mitsangana le lohan'iny rehefa mandataka azy anaty urne ianareo, fa raha fa tsy tianareo izy de aofo le lohany. De le olona tokoa any am'le toerana mba mivoatra zany zay tsy teratsiraka de nahoaka n'le vaton'ny Aremana ampidiriny anatin'ny urne satria izy tsy tia hono zany. Zany zao hitanao karazana ohatran'izany. De ozy hoe raha ohatra io ka atao bulletin unique tsisy ala-bato azo atao tsony, fa atao bulletin unique zany de mba samy ao zany mikoseny azy ianao. Ka iny vao mainka nanamora an'le ala-bato, ary zay tsy nalany an'ny Hery Rajaonarimampianina satria lasa bulletin précoce le izy. De na de nitondra fanjakana ary Hery Rajaonarimampianina tsy laniny izy satria tsy izy nitafiditra anatin'le précoce hoe hitondra manaraka, Rajoelina ny lany. Zay nge le izy. Mbola verina fetenao teo ihany misy dietana mazava ho azy, misy dietana vahiny foana reny zavatra reny
Zany angenana mahatonga le bulletin unika tsy natota teto Madagasikara fa any Afrique du Sud satria ny imprimerie-tsika nationale ty tsy manana teknôlôjia afaka manova an'le cossage amin'ny bulletin-nao ho faty de miakatra le ao ambany eo zay manko le de mampirекose anazy. Ianao mikose an'le bulletin am'izay candidat vidinao de maty iny afaka 10 minitra de le ao ambany eo no mivoaka am'izay candidat efa misoratra amin'ny bulletin iny. Zany ane le izy. Tsy ny azonao atao. De raha ataotsika hoe andao ary verina indray le izy amin'ny bulletin individuel hoe samy manana ny vatom-pifidianana zany ny candidat. De nanaovana zareo anazy nefa tam'izany ianao candidat indray no manota ny vatom-pifidianana anao. De raha vao tsy manam-bola le candidat de tsy mahavita manatota ny azy satria raha ohatra hoe 6 millions zany le olona hifidy de tsy maintsy manao bulletin 6 millions anao zany. Nefany tsy manam-bola ianao de raha vao tsy mahavita manatota an'iny ianao satria amina miliara koa no mety manatota an'iny de mihintsana ho azy ianao. Mahavita manatota anazy ianao le fifidianana amin'ny andro fahavaratra foana no anaovana azy, ny propagande iray volana anaterana ny bulletin de vote-nao any amin'ny toerana tsirairay avy. Ianao tsy manana hélicoptère anaterana an'iny de tsy vitanao manatitra an'iny any amin'ny raom-pifidianana any amin'ny faritra tsirairay avy any de resin'le candidat mahavita an'le izy automatique indray ianao zany. Fa mbola tsy zany ihany am'le alabato fa resaka henoko ny tatitra henoko hatramin'ny fifidianana nisy hatramin'izay. Saika ny mpitondra fanjakana ihany aloha manana tombony tam'le izy tam'le hoe bulletin unika zany. Ohatra hoe fomba angalaram-bato akaikikaiky koa zao de resaka ordonnance ty. Tonga de le manam-pahefana amin'ny toerana tsirairay avy tonga de mamory olona any amin'ny 2 arivo 3 arivo 5 arivo izy miaraka amin'ny karapanondro anaovana ordonnance ahafahany mifidy indroa amin'ny candidat fanjakana. Alabato akaikikaiky koa zay fa ty ny tena mafy be tantarainy zareo. Ohatra hoe avy any amin'ny ataotsika hoe district Antananarivo renivohitra de voangona daholo zany ny vatom-pifidianana avy amin'ny faritra tsirairay avy any de misy polisy ao de misy gendarme ao de misy miaramila ao de misy chef district ao de rehefa hitany zareo zany fa ilay voka-pifidianana tamin'io district Navaradrano na Atsimondrano resy ny candidat mpanjakana de iny nataony zareo ro vito le PV efa vita io de soloina an'ity de io voka-pifidianana amin'ny urne io asoro ery de soloy an'ity de le polisy miasa eo gradiny tsy commissaire, le gendarme miasa eo gradiny tsy général, le miaramila miasa eo gradiny tsy colonel, ny chef district mbola baikon'ny ministre. De reo zany mahazo baiko de na de mahita ary zany le polisy ty fa tsy ara-dalàna zany tsy afaka miteny fa tapaka ny tendany raha vao mamoaka ny marina eo izy. Tahak'izay ny gendarme, tahak'izay ny miaramila, tahak'izay ny chef district. Tonga de indepetahan'ny ministre koa raha vao tsy manaraka an'le izy. Tahak'izay koa ministre nahazo baiko avy any amin'ny filoha izy. Raha tsy mandresy amin'ny toerana io, ianao tsy ministre intsony rehefa avy eo. La zao raha diso zany teneniko zany. Da zareo hoe manelitsao fotsiny mangina papaminany sandoka e devoly e. E laha koa tsy président eo na inona ataony lahy tsy hifidy an'lahy zany eo sisy e. Ny sasany ange zao mino an'ity de zany ny resahany fa tsy miady hevitra am'le resaka resahantsika izy. Tsika tsisy miresaka hoe zaho président anona, zany ny ady hevitra tsika eto alabato de zany ny avalin'ny zalahy io. Adala io hoe ny kopakopaka seza vide ny olona palahelo le olona, simba mihitsy le toe-tsaina, simba le toe-tsaina. Resaka tsika eto zao resaka zany ny zavatra resahany Amaliny tsika eto de hoe mpaminany sandoka e, aiza ny 2013 e, tsika tsy miresaka an'izany eto fa efa misy olona efa simba voan'le 2013 mihitsy ny hatrany amin'ny atodohany any voatsindro ny 2013 de hatramin'izao tsika efa 2026
izy mbola any amin'ny 2013 foana no any enjehany anako tsy very ary afara bery hainao mba manaova mise à jour e tsy manao mise à jour mihitsy nefa zao fandro ny teknôlôjia telefôna anao ny ordinateur anao ary ny appareil-nao teneny robot foana hoe ataovy ny mise à jour dia ny sasany hatramin'izao resaka 2013 2026 dia mbola tsy manao mise à jour fa mbola taraiky any amin'ny 2013 foana hatramin'izao io mamalimaly eto Iany ary pasteur mandeha fotoana manohana fanavozana le pasteur alohan'ny atoerako ny adefitra. Fa ino mampatonga le fanontaniana hoe manohana fanavozana? Manohana zao ny fanavozana zany tena manohana colonel Michael fa le fanavozana amin'ny ankapobeny ve no manohana ve sa hoe manohatra tena opposition ve sa position manohana nareo fa ZFM mandresahako afa tsy dia zay loatra zany hatramin'izay tsy mba mpanohatra mihitsy araka nefa niresahako tao e zay mpitondra fanjakana niditra teo aho dia zay tsy mpanohatra sady tsy mbola niditra teny an-dalabe nanonga-panjakana dia zany ny tsy hanomezan'le mpitondra nanonga-panjakana tonga amin'ny fanjakana toerana anay ZFM satria tsy mba nitolona tsy mba nanongana mpitondra teo aloha aho zay ianao manontany hoe manohana fanavozana ve adala raha angaty izy milaza hoe tsy manona fanavozana ianao ve manao trano dia tranonao fa antitra be dia hoavozina dozy ianao hoe contre ny fanavozana an'io WC anao efa robaka io dia osy izy ianao hoe za contre ny nanaovana an'io WC manara-penitra mba tsy manara-pofona ntsony olona daladala zany tsy manaiky fanavozana zany olona fohy fijery tonga am'le anipapan'le tanorana hoe tondrona sy vendrana manaraka an'io fitapitahan'io any dia mba dia lazaiko koa zany zay veriko aminareo ny olona tondrona sy vendrana tsy makasitraka zany hoe fanavozana zany tobilanao ve efa reraka be io dia tsy mba hoe alao avoziny io mba amboarina tsaratsara mba lokona dia solona ny pneu sisy dia any anahy dia hoentiko misy kadrotiny io e aza kitikitianao ny aho za tsy mila fanavozana ny anahy fa io no maizy anahy io e olona fohy fijery zany tsy makasitraka fanavozana zany fa matoy ny olona miteny hoe zay tsy makasitraka fanavozana tsy le fanavozana tsy akasitrahany fa le mpitondra ny tsy kasitrahany dia raha zay fa favoazana indray ataon'le mpitondra fa tsy fanavozana le gasy dia tsy mba mahatonga ana mamita am'izay ma tsy pasteur misy sary nalaza be tany amin'ny fahadimy amby valopolo taona ny karamalaza tany talohan'izay lefa nisy teny avoloha sary filoha Mikael notron'ny filoha teo aloha Rajaonana Mampianina Ravalomanana ahoana fandikan'ny pasteur Mayol ZFM maneo reny zavatra zany tsy mbola nisy teto Madagasikara zany hatramin'izay nisy ny tantaram-pirenena teto hoe filoham-pirenena anankiray vaovao niditra teo na nanonga-panjakana izy na tamin'ny fifidianana na inona na tongavany nalany azy tonga teo amin'ny fitondrana tsy mbola nisy zany hoe niara-ny asa tao amin'ny filoham-pirenena tao aloha za mbola tsy présidente io nefa nitenitenen'izany foana hoe za raha président dia alaiko hiara asa aminahy tamin'izany mbola filoha Ratsiraka filoha Zafy filoha Ravalomanana dia filoha Iandry tany amin'ny 2009 tany zany fa za président hoe alaiko reo hiara asa amiko fa tsy avelako ilefany andafy any na hogadraina fa reo nge olona mba manana eritreritra saina tsara ihany reo mpandroso firenena fa tsy afaka izy noho ny hery ambadika zay mibahana azy tsy ahafahany manatanteraka dia tsy mbola nisy ohatran'izao atao ny fanavozana zao zany atao hoe fanavozana président teo aloha dia raisina miara-miasa aminazy fa tsy gadrainy na avelany hialokaloka any ampitan-dranomasina dia reto koa tsy manao hoe zay ary naonga ny lahy taoko zay ny hiara-asa amin'ny lahy tonga dindra andao hiara-asa zany dia ifanometana i filoha Ravalomanana angeny nanongana ny hery Rajaonary Mampianina fa tamin'ny 2018 filoha Rajoelina nanongana ny Ravalomanana inona ny zavatra nitranga rehefa niongana ny filoha Ravalomanana nilefa tany Afrique du Sud voaka ny didim-pitsarana migadra asa terivozona tsy haiko firy taona navoaka ny fitondrana Rajoelina zany inona zavatra nitranga vita ny tetezamita hery Rajaonary Mampianina lasa président
nampidirin'ny ery rajonaro mampianina ravalomanana teto Madagasikara reny mbola hery vahiny no andamosiny reny zany napiditra ny ravalomanana reny tsy afa manoatry hery fa vao pressé io tsy maintsy ampidiriny io fihinana reny zavatra nitranga i filoha rajonaro mampianina napiditra ny filoha ravalomanana fa i filoha ravalomanana nampidiriny ery rajonaro mampianina teto indray niaraka tamin'ny filoha rajoelina nanongana azy 73 député zany ve de mba lozikana politika zany fa ny antsika zany de zay mitondra eo zany de atao zay anonganana anio atao zay anapotehana anio zay foana ny antsika tsy mbo mety miray saina hoe io no de andao hifanampiana mba androso mba ahafahantsika mandroso zany de jerevy tsara koa zao fa ny filoha ravalomanana nanongana ny ery rajonaro mampianina izy mirahalahy zao lasa miaraka tsy nanongana intsony ny filoha fanavaozana fa nanampy azy niova indray zany le sary zao tsy mbola nisy olona niteny an'izany zao raty za teto Madagasikara raha analyse politique tsisy mahatakatra an'izany ny olona nanao alliance contre nature filoha ravalomanana sy ny filoha rajoelina nanongana ny rajonaro mampianina fa rehefa tafaverina niongana ny filoha rajonaro mampianina nitondra i Andrajoelina lasa mpifahavalo indray sy ravalomanana zany hoe le anongana ny ery ihany zany nataony zalahy fa tsy hoe kory hoe mba niaraka indray izy rehefa niongana ny ery hoe niara-ny asa de zao nefany efa niova indray le sary le politika zany izy roa lahy zay mpifahavalo nifanongana tamin'ny 2009 nanonganana ny Ravalo ery izy parti nanongana ny Ravalo 2009 i Ravalo nanongana ny ery 2018 izy rahalahy indray zany miaraka nanongana ny Rajoelina 2025 de zao izy mirahalahy miaraka tsy anongana ny ery filohan'ny fanavaozana Mikaël Letso indray fa miaraka anohana anazy indray Rajoelina indray nitavela aria ivelan'ny tamboho de manontany ianao ana fahitako an'izany zay ny tokony ho izy hoe rehefa hoe ny filohan'ny fanavaozana zao no mitondra eo de tokony filoham-pirenena rehetrarehetra zay tany aloha tokony miara-miasa manampy azy mba hatafavoaka an'le firenena fa atsika hoa tsy mety am'izany fa ty tena daholo rehefa tsy amin'ny antokonay ianao de efa tsy izy rehefa tsy mpiara-mivavaka aminay ianao de efa tsy izy zary mbola tsy mitondra ty de efa toerina atao maty tohatra tahaka ninona mihitsy mbola tsy nanao déclaration akory ny ary rotsaka fidina rehefa latsy président eo nandeha ambany lohan'ny lahy na iarabasesy lahy na inona atao lahy zay simba le olona marina mafy adala hony za miarabasesy de za miarabasesy de tezitra zareo nefa seza vita no arabaiko de tezitra zareo kisa zany ny adala olona miarabasesa ve de matezitra anao de zany ndray ve ny adala le miarabasesa sa ianao tezitra amiko miarabasesa vida tsisy olona sa miaraka adala atsika zany mbola sody lery vahiny mihitsy nipitianao zay foana zay hoe ty misy olona tado ty tandrasana ndao diabolizena lapito akatra ny hery vahiny aloha tena tsy manaiky an'izany tsy manaiky an'izany hoe ianao ty tandrasana de ampandroso firenena tsy mitady olo loatra zany zalahy fa le olona ty arena fa tsy ty firenena ty arena ahondrana tsokotsoko ty arena volam-panjakana sy famatsiana hodikodina ty manao golikoly miaro ny tombontsoan'ny vahiny zany ny tena olona mety amin'ny vahiny zany ny mety am'zany za aloha de tsy manometsina zareo vahiny am'zany zandry tsy manometsina satria nahoana samy miaro ny tombontsoan'ny firenena ioko aty aminao no misy ny tombontsoan'ny fireneny ka izy ve ametraka olona zay tsy aro ny tombontsoany eo kosany azafady samy miaro ny tombontsoany io samy miady ny tombontsoany io fa tsika gasy ihany no adala mifamono eto diso adversaire ho atsika verangako zany no atao adversaire nefa zary mbola tsy président de fa atao adversaire sady de atao daholo zao fanaratsiana sy fanejena rehetrarehetra zao hoe tena mpamina ny sandoka 2013 laha tsy président netatonla nefa zary mbola tsy nanao fanambarana hoe za irotsaka na ny datim-pifidianana ary mbola tsy fixe hoe am'izao ny datim-pifidianana de efa mitsangana saty raha lahy manao ohatra ana de zay fa za ty ve hoa tena
misy hery be matanjaka be mihitsy zany atahoran'ny olona ka de hoe io teny mbola tsy mirotsaka aloha de aloha bloky anaratsiana sy fitehana ka za nge tsy tia lalan'izany satria tsy raha za tonga amin'ny fitondrana tsy ny apokalypsy no na ny olona ty ihany manosika aho tonga amin'ny fitondrana ary tsy ny olona contre ana no asakana anaty ho tonga amin'ny fitondrana raha ho tonga eo ka za tsy tia alala hoe izy anao andamosiny zany na iza fa reny efa mitabataba amin'ny FB reny rahalahy ka matetika aloha reny zany olona pikarama nge reny zany tsy de mahataitra anany reny satria hoe reny kosa hoe mba fidiram-bolan-dralahy de za ve de hialina an zareo am'reny ka hiteny hoe ajanony rahalahy za nge tsy niteny teo ajanony lefa nanjehana ana na lefa naratsiana ana reny misy olona anankiray manana compte fake 20 de iny anankiray iny koa olona anankiray zany no miteny hoe mangina fa te vola mpaminany sandoka izy 2013 de compte fake 20 na 20 ny teneneny an'iny de ohatrany hoe be da be izy de zeny tsy de mahataitra ny asy karama reny mba azahoany vola ivelomany ka raha ohatra za hoe contre an'ireny indray de lasa ory hava-manana indray za ka zay manko zay miady amin'ny adala nge de adala tahaka anazy ihany zany pasteur mahafinaritra be le adevitra mafana be ihany koa fa fotoana moa mandeha ihany fanazana tsy zany pasteur hetsika fa 30 taona ny fiangonana apokalypsy malagasy izay atao miasabotsy valo fotoana an'izao tompokoa iresahana an'izay satria zava-dehibe amin'ny finoana tena mo kristianina amin'ny finoana kristianina zany fankalazana zany zava-dehibe ihany koa anareo ato amin'ny apokalypsy valo taona 1924 de raha soratany hoe 08 de le 26 atao 2 plus 6 de 8 lasa 38 zany le valo misy diky tsy katikatika any fa zay le daty zay nge le daty 8 8 anankitelo zany 2026 raha ohatra izy 2025 de 7 2027 de 9 faty 2026 de lasa 38 zany misy dikany code-ny chiffre 8 io amin'ny apokalypsy zany ho an'ny olona tsy nianatra apokalypsy tsy malala ny dikany zany za tsy teny zany eto fa tsy hanazava apokalypsy ny atongavany eto zao any amin'ny fampianarana apokalypsy vao misy zany fa amin'ny 8 août zany mikanjany Barea ankalaza ny fa 30 taona zay 30 taona nijoro teto Madagasikara misy antokon'olona mivoy foana hoe mpaminany sandoka io pasteur io teny mahagaga de ty tao anatin'ny 30 taona nijoro koa zany mpaminany sandoka izy le olona zany io nge tsy de olona betsaka le tanora vitsivitsy le mikarama misy manakarama manaratsy areny manao le compte fake maromaro zany de mpaminany sandoka de raisy koa le izy ataontsika hoe lafiny ara-politika nanomboka tamin'ny fitondrany professeur Zafy tamin'ny 1995 nefa nijoro ny apokalypsy 95-96 nasain'ny fitondram-panjakana io isaky ny 26 juin misakafo eny Avoloha verina filoratsiraka nasaina isaky ny 26 juin sakafo eny Avoloha eo Mahamasina sy Avoloha zany tahaka izay koa raha Valomanana Mahamasina sy Avoloha tahaka izay koa Era-Jona Romampianina Andrajoelina Mahamasina i Avoloha tahaka izay koa Era-Jona Romampianina Mahamasina i Avoloha tahaka izay koa fanavaozana teo mbola tsy nanao fanasana sakafo teny Avoloha fitondrana fanavaozana fa 26 juin teo mbola voasa hita foana zany ary za manao reo pastoral mihitsy fa tsy hoe miafa de ozy izy le olona le tsy tia zany hoe nitondrona sy vendrana ihany manaraka ny maillot leo mbaka iny amin'ny fafoloka reny de reo mpitondra fanjakana amin'ny fandimby rehetrarehetra reo ve zany de atonga tara-paharateza amin'ny zavatra tenenareo de tondrona sy vendrana dolo koa de tsy malala hoe mpaminany sandoka le maillot vita rangaty iny anasana an'io hatramin'izao fitondrana zao ara-politika zay nresahako zany andeha ndray raisiny ara-pivavahana nefa FKM manasana fianadom-pirenena fitaom-pivavahana lehibe ataony
isakan'izay manao an'izany. Tonga manao robe pastoral. Tonga teto ny filohan'ny Eglise Katolika maneran-tany Papa François teny soa mandrakizay. Nareo angamba nahita fa tonga nasaina teny koa za rery ny président fiangonana Zandriny nasaina teny. Manao croisade ny fiangonana Zandriny rehetrarehetra. Pastera ngeza be avy any Afrika any tonga eto. Vorina tao ny fiangonana Zandriny rehetrarehetra, feno ny stady sy ny toerana rehetra asainao koa. Manao croisade ny eto Antananarivo, eo amin'ny kianja amin'ny Parvis, asaina eo koa. Ary asaina mivavaka dia asaina mivavaka ho an'ny olona marary ery, mametra tanana sy ny sisa, miazakazaka daholo ny olona, azakazaka daholo. Farany teo nanao tao amin'ny Parvis koa ny FFKM, nasaina koa. Jesper Pedro niara-miperaka, niresaka mandeha tsara mihitsy. Dia raha mpaminany trantoka ve za? Ina ny resahan'ny Pera Pedro aminao fa nandritry ny fotoam-pivavahana tao tsy nisaraka izay mianaka. Niresaka raharaham-pirenena, raharaham-piangonana, fifandraisana ivelany tsy ato anatiny, ny fahantrany firenena malagasy, resaka Pera Pedro sy ny asa ataony eny. Fa izy tsy niteny taminao hoe anao pastera Mayola mpaminany sandoka, za tsy miresaka aminao andany ianao mikisaka. Vatican miaraka ny fiangonana Katolika ve dia tsy malala hoe mpaminany sandoka dia inona nasany anahy ery amin'ny soa mandrakizay. Nefa mpaminany sandoka. Ny FFKM koa ve dia tsy malala hoe mpaminany sandoka dia inona nasany anahy. Anarika an'izay fotoam-pivavahana tao nefa mpaminany sandoka. Ireo fiangonana fitambaran'ireo fiangonana Zandriny nanao croisade ngeda be ireo, tonga avy any pastera avy any Gabon, tsy haiko avy aiza daholo reny, mamory olona analiny reny. Dia tsy malala ve reny hoe mpaminany sandoka le Mayola, dia mbola asaina eny a. Dia vendrana daholo zany reny mpitarika fivavahana reny koa, tondrona daholo reny ka dia tsy malala hoe sandoka, dia mbola asaisaina any amin'ilay toerana reny any. Ny radio sy ny télé sy ny mpanao gazety taka antsika eto amin'ny M24 gazety Basivava mamoaka an'ireny faminaniana rehetrarehetra ny resahako reny hatramin'izay. Isaky ny misy faminaniana mivoaka gazety Basivava tsy miraty mihitsy hatramin'izay mamoaka ireny faminaniana ireny. Dia tondrona tsy vendrana daholo zany reo mpanao gazety rehetrarehetra reo, ry Olontina Realy, ry Lalatina tam'izany, ry Michel Ralbert, ry Ismaël, ry Gilbert Rarzatovo, iza daholo ny mpanao gazety malaza mahay teto Madagasikara, tsisy izay tsy nanasana na radio na télé. Mpanao gazety vahiny miresaka amiko daholo. Dia ireo zany dia tonga amin'ilay lazaina eo dia tondrona sy vendrana daholo reo manasa an'io pastera Mayola io, tondrona sy vendrana daholo reo mamoaka ny fandarany amin'ny radio sy ny télé sy ny gazety ohatran'io. Dia ianao zany ny tena super zany ianao zany ny tena héros ambonin'ireo filoham-pirenena rehetrarehetra reo mahita an'ilay pastera Mayola mpaminany sandoka, fa reo tondrona sy vendrana tsy mahita an'izany. Ianao super héros amin'ny fivavahana ambonin'ny Eglizy Katolika miainga avy any Vatican sy ny FFKM sy ireo fiangonana Zandriny rehetrarehetra reo. Dia ianao ny tena rôle mahay indrindra eto ambony tany, ka tsy mahita hoe olona mpaminany sandoka dia mbola atsony reto tondrona sy vendrana reto ihany. Mampalahelo raharahana izy. Dia lazaina fa ny tondrona sy vendrana ihany no manaraka an'ilay apokalipsy. Dia avy aloha zany ny tondrona sy vendrana sy adala, ny mpitondra fandimby hatramin'izay izay nitohananao ihany sy ny mpitondra fiangonana hatramin'izay. Za mino fa raha mbola kristianina ianao dia tafiditra amin'ny fiangonanao reo olona nanasa anah reo. Dia teneno reo hoe nareo ve tondrona sy vendrana, inona nanasana an'ireny? Nareo ve kely loatra tsisy saina? Nareo ve mpanao gazety sy radio sy télé dia tsy mahita olona saina ohatra ny olona daladala miarahaba seza vita io ihany? Loza sisy Flora Valomanana. Tsika zany tena diso adversaire. Fa napotika fotsiny eto, ory hava-manana, tsy mba faly ny isondrotany namana fa zay namana eritreretina isondra deputeta. Dia mahagaga anie zany hoe zary mbola tsy nanao déclaration latsaka fidina akory dia fankahalaina. Zany ny Andralahy zany raha vao tsy ny olona raha vao tsy ny antoko politika raha vao tsy ny fianakaviany sy ny dadataony sy ny nentoany
raha voatsiny ao amin'ny toko politika iny sy fiangonana no hitany hoe irotsaka fatany hoe malazalaza tonga de andao fitehana io fa za aloha na inona ho resana na inona tsisy olona tiany olona zato isan-jato zany ary tsisy olona kalan'ny olona zato isan-jato zany ko tsisy zany fa atsika diso adversaire de ifamotomoto zay mandroso de potehana zay mandroso de potehana io zao Mikael Andrinarina izy anie tsy nitolona tarifa hoe efa grave be le situation misy de hoe alora tsika maramila tolo manda mihinana anazy de enjehana atao matinjika koa le mpitondra io fa tsy mba hoe andao ampina io aloha de mandrapahavitany fifidianana mifaninana aminao fifananana masonao de zay lany ray de zay lany eo ndray iny ny fanomezan-tanana rehetrarehetra de ohatra zany zay président lany eo am'le fitondrana vaovao zany de mba tsy gadraina ry Mikael sy mpanaradia anazy tsy gadraina ry Flora Valomanana tsy gadraina ry Rajonaro mampianatsy mpanaraka azy tsy gadraina ry Rajoelina sy mpanaraka azy fa ataotsika olona vaovao mihitsy mitondra eo de tsy misy valifaty atao am'ireo fa za aloha lazaiko anao fa raha mbola ny ray am'zala efa teo aloha reo no miverinao mbola tsy afaka io valifaty politika io za mbola sany lazan'zany za ihany tsy manana valifaty politika atao am'ireo raha tonga io fa raha olona hafa za kiny teny zany tamin'ny andro ny fitondran'ny Rajoelina reny eninareo mpanao gazety reny tato mibazivavy hoe raha ohatra ka zany tonga eo mila efasany areo mapara sy iromara sy vapara moa sy nitsiny upara upara fa tsy vapara mila efasany areo fa maty ny valifaty eo nareo tamin'ny andron-dra Valomanana koa za koa fa niteny zany keo hoe raha tsy zany tonga eo mila efasany areo timareo koa fa mahamay koa nareo za moa tsy tonga tao zany de mivoaka daholo le valifaty politika normal koa nge olona raha manao valifaty kenao fitondrana gadragadrainao daholo zay manotohatra anao gadragadrany daholo zay milazany tsy mety ataonao sy mamoaka ny secretnao maloto rehetrarehetra any amoronanao dossier bahananao daholo ianao nefa ny mbola manao trafika maloto mbola manondrana harem-pirenena tsokotsoky sy ny nama sinsisy de vo miala eo ianao tsy pastera maholo reo olona reo tonga amin'ny fitondranareo ka olona nanaovana ato zay ka tsy amaly faty anao attention mon ami attention mon ami maty ny valifaty eo ianao de maninona ary manao zavatra maliny olona faty anao koa ianao maninona de maninona koa tsika aty ivelan'ny fitondrana manao zay fomba anagadrany mpitondra tsika koa maninona no popainao le mpitondra fanjakana maninona ny tevatevainao le mpitondra fanjakana maninona le mpitondra fanjakana amoronanao lainga sao be rehetrarehetra zao mba olombelona ihany ko izy alainao baraka ty sinsisa any aminazy ny fahefany fa tsy any aminao ka adrainy ianao de eo tsika mety kodina amy zavatra oatra zany eo ianao manao tsy mety aminy de gadray satria mikitikitika ny tombotsoany de rehefa avy eo ianao le mpitondra nanagadra sy nikitikika ny tombotsoany miongana tao koa miditra izy tsy ho avy eo moa za ozy izy raha fa ianao de momany ianao raha tonga eo de zay foana ny ainatsika eto roasonao anaovanao dossier ny olona de roasonao miala teto de rehefa miongana teo anao ka miverina avy any ivelany roasonao izy ny tonga ny fitondrana roasony koa anao mivoaka ny velany lefa daholo anie zay mpitondra nisy teto amintsika akoatra ny Zafy Albert sy Tsiranany nefa andasy aloha Tsiranana de général Ramanantsoa nitondra de Tezamita de Filoha Zafy Albert reo tsy nilefa fa Filoha Ratsiraka nilefa ny Filoha Valomanana nilefa ny Filoha Rajaonareo Mampianina nilefa Rajoelina io mbola nilefa any io satria nanao zavatra tsy manjary teo amin'ny firenena fa nanao zavatra manjary ianao tsy milefa raha ty fitondrana fanaovazana ty zao manao zavatra manjary eto amin'ny firenena koa de tsy milefa izy raha ohatra ka tsy lany na hoe tsy tafiditra hitondra manaraka io fa raha sanatria izy manao zavatra tsy manjary koa ka manoatra ny nataony teo aloha fa tsy mba naka-lesona raha miala izy tsy maintsy milefa izy raha miala raha tsara atobokondra lanitra efa na vonondra lahy io zany keny nampilefan'ny ry Filoha Ratsiraka sy Ravalomanana sy any Rajoelina sy Rajaonareo Mampianina satria izy ary efa nilefany iny mbola mivoaka ny didim-pitsarana migadra asa terivosiny fa rehefa miongana le mpitondra miverina avy any izy dia tsy manao asa terivozina tsony izy miverina eto fa milamina an-terivozina misabotsy re mikanjany Barea zany ianareo le tsy de mazakazaka ana io
aza mba mijerijery eny, aza maka eny, de aza mijerijery amin'ny FB koa. Fa ny magaga angeritr'andro de ty le olona manaratry, manopa, manentsika amin'ny pastera Mayolina, nefa raha vao mivoaka amin'ny sary nefa jakory mamoaka azy ary fa reo le mba mpiandany mpanaranaraka amiko reo, ze toerana sary ivoaka eo daholo zalahy manaraka. Laza tsy tia vary mohaka nefany misesika ihany be da be miala tsiny mihitsy am'le fiteny zay tsy mila Mayolina mpaminatra andro ka de voly, nefa am'le fiteny hoe manara-body aheno foana nefany milaza tsy tiana. De za aloha de tena milaza raha ohatra ka efa zay tsy tia zay, aza mijerijery an'io le fa 30 taonany atao mikanjamy bary Mahamasina io. De za koa tsy manasa anareo hoany, fa hitako nareo fa miteny eo hoe zay koa tsy hoany e, za koa tsy manasa za koa tsy manasa nizaniza hoany, fa zao fotsiny raha hitanao hoe mba nisy sony lazaiko tamin'ny firenena, mba nisy zavatra sony nivoaka tamin'ny fampianarana apokalipsy ireny ka mety aminao, de tongava ianao raha mety aminao. Rehefa tsy mety aminao, aza manatrika any, fa tsy voatery hanatrika any daholo koa tsika satria tsy omby eo daholo. Zay tsy afaka de mba mijerijery amin'ny FB eo. Eny de nareo le tsy tia le manenjika roa koa zany, tsy manina mijerijereva ihany zany ohatra zakanareo le izy fa rehefa tsy zaka le izy aza mijery fa sao de tapaka lalan-dra eo marary fo eo de zany reny me nareo tsy amin'ny 5 maraina zany de efa misokatra vavahady eo io. Ny mpitondra fanjakana izay ny ambaratongany rehetra, ny androm-panjakana rehetra, ny fiangonana rehetra, na ny zokiny na ny zandriny, na ny silamo na ny mpandala ny fomban-drazana, dia na jiosy de nandefasana fanasana daholo amin'io satria ny apokalipsy eto Madagasikara de tsy manavakavaka n'iza n'iza fa ho an'ny malagasy rehetra. Na ny tsy tianay ary de efa teneninay hoe aza mijerijery ihany, aza makany fa sao de mba marary fo ianao, sao de tsy feno koa io de hozy nareo zay le mpanora ngeny namenao an'io tao vazivazy daholo zany rehetrarehetra zany fa aza tezitra amiko nareo fa za nge olona be any ihany, de fa za tenenin'ny olona nge mba matotra am'zay anao pastera fa ianao nge fa ho président ahoana ary reo ary olona mbola mitabataba io na de mbany lohany tsy ho président zany io e, raha indray na inona ataony lahy tsy ho président, za nge tsy ho président ka anao matimatiky inona ary za tsy ho président. Coucou, manao coucou nareo rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany makasitraka gazety Bazivava, télévision M24 amin'ny FB zay nanaraka rehetra coucou daholo tsika misy rabetsaka amin'ny fiarahana teto zany, na nakasitraka ianao na tsy nakasitraka nieny teto, na nanao commentaire nanohatra sy nanompa ary ianao isaorako ianao satria mba niaritra niaraka tamiko teto foana ianao, nandany mega anao niaraka tamiko teto foana, fa manao coucou baibay ny seriako madamako, izy de manaraka anahy foana raha amle aleko reny, raha vao tsy manao coucou tezitezitra amiko mihitsy izy, adino indray zary seria za aloha tsy manadino ny seriako, ny anareo tsy haiko ry zalahy raha adinonareo za jerevako reny le mpanao politika na le na olon-tsotra miditra radio sy télé reny, miditra izy tsy mba manao coucou amin'ny madamany, miala izy tsy manao veloma amin'ny madamany, reto bandy reto ngamba tsy manambady daholo reto, tsy mba tsarony mihitsy ny vadiny le ka ay tsy haike teny zavatra tsy montina indray. Ok, bye bye.